Raha tompoko lafinatra tompoko vavy dia ankapaliana no andorako anao ny vaovao mahakasika ny toetry ny andro ary ny tany fahatolon-drivotra ho an'ny aty Antananarivo renivohitra amin'ity anio ity. Ao anatin'izay mahakasika izay toetry ny andro izay ary tamin'ity anio ity ka hatramin'ny rapitso aloha dia mibantoerana ny rivotra avy aty atsimonjina saika matanjatanjaka kokoa zany hoe hitantaraka zany ny vao maraina ny erikerika sy ny orana manify sy ny takariva raha ho an'ity anio ity sy ho an'ny rapitso manokana fa aorian'izay kosa dia hibantoerana tanteraka ny rivotra avy aty andrefany nosy zany hoe ny oram-baratra zany dia manomboka hiverina manerana nosy manomboka ny ataontsika hoe lahady makany amin'ny alatsinainy androany. Tenentsika amin'ny atsipria ny mahakasika izay toetry ny andro izay. Ho an'izay toetry ny andro izay fa mialoha kosa dia mahakasika ny betsahandro tsakorana aloha dia tamin'ity anio ity indrindra dia vinavinaina ho betsaka kokoa ny rotsakorana raha ho an'ny faritra Analanjorofa mandratratra amin'ny 70 ka hatramin'ny 70 milimetatra ao anatin'ny 420 ora raha ny vinavina mahakasika an'izay betsahan'ny rotsakorana izay. Any amin'ny alahady kosa fa efatra ny volana febroary dia vinavinaina ho betsaka ihany koa ny rotsakorana ary mety hatratratra amin'ny 70 ka hatramin'ny 90 milimetatra ao anatin'ny 420 ora amin'iny faritra Dianasy, Analamanga, Itasy ary Vakinakaratra sy Bongolava iny any amin'izay moa zany no araka nambarantsika teo no hiverina ny oram-baratra. Ho an'ny toetry ny andro ary hojerentsika avy hatrany ho an'ny rapitso maraina dia ho an'ny rapitso araka nambara teo dia mbola mandrandrana mety hisy herika na orana manify ny vao maraina misava kosa aorian'izay fa any amin'ny farafaran'ny takariva indray dia mety miverina izay orana malefaka izay zany hoe maina zany tontolo andro amin'ny ankapobeny amin'ny ilana sahany voatany ny orana malefaka mitoetra hatrany ao amin'ny Savasy, Analanjorofa ary ny tapany avaratry ny faritra Atsinanana ny ankoatr'izay dia Ifandimby, ny Rahona sy ny Masoandro. Tolakandro kosa raha ho an'ny rapitso dia misy ny orana tandrifin-drahona izay mety rankotroka tsokotoko aty amin'ny faritra Bongolava sy Menabe aty tapany avaratry ny faritra Atsimo andrefana ary mahazo aty amin'ny Sofiasy Diana aty misy orana malefaka aty amin'ny Savasy ny faritra Analanjorofa Atsinanana ka hatramin'ny Vadivavy sy Tovinany iny mandrandraona hatrany mety arahan'orana malefaka ny takariva aty amin'ny ilana sahany voatany. Raha ny vinavina ho an'ny maripana kosa indray ho an'ny rapitso dia manodidina ny 520 ka hatramin'ny 720 degré celsius ny mafana indrindra aty amin'ny faritra voatany morotsiraka Atsinanana 30 ary 430 ka hatramin'ny 530 eo ny morotsiraka andrefany nosy mafana indrindra moa zany manera nosy 530 izay any Antsohy, Majanga, Morondava sy Toliara no ahitana izay. Tsika trano izay toetry ny andro izay makany amin'ny alahady kosa indray dia efa manomboka saika manerana nosy ny oram-baratra amin'ny ankapobeny indrindra moa fa ny tolakandro no tena miseho izay orana izay raha toka ny alina kosa no misy tandrifin-drahona aty amin'ny morotsiraka Atsinanana nosy manontolo maimaina hatrany morotsiraky ny Androsy aty amin'ny farany atsimon'ny Atsimo andrefana aty. Vinavina ho an'ny maripana ho an'ny alahady moa dia 9 ka hatramin'ny 20 mafana indrindra aty amin'ny voatany morotsiraka Atsinanana raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 2 mihoatra morotsiraka andrefany nosy raha mafana indrindra kosa dia tafakatra 7 any Majanga any. Ambarana ny toetry ny andro ary ho an'ny alatsinainy manerana nosy amin'ny ankapobeny ny oram-baratra izay somary mitsitokotoko ihany aty amin'ny morotsiraka farany atsimo aloha dia mbola Ifandimby, ny Rahona sy ny Masoandro fa ny aty tany kosa dia misy an'izay orana izay. Raha ny vinavina ho an'ny maripana ho an'ny alatsinainy dia manodidina ny 9 degré celsius ny mafana indrindra aty amin'ny voatany raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 2 ny morotsiraka Atsinanana 30 ka hatramin'ny 2 ihany koa ny morotsiraka andrefany nosy mafana indrindra manerana nosy dia 30 degré celsius. Mahakasika ny tany fahatolon-drivotra kosa eto Antananarivo renivohitra dia ambany amin'ny ankapobeny ny tany fahatolon-drivotra eto Antananarivo renivohitra amin'ireo faritra izay misy fandrefesana ambany na manodidina ny vetran'ny OMS zany izay rehetra voaray izay raha mandrafitra ny toetry ny andro kosa no jerena ato anatin'ny 3 andro manaraka dia mbola vinavinaina hijanona ho ambany hatrany aloha izay tany fahatolon-drivotra izay zany hoe madio zany rivotra amin'ny ankapobeny. Makasitraka anao indray nanaraka izay hatramin'ny farany ary dia manasa anao hatrany ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.